Raha ny taranja kickboxing kosa indray taorian'ny fahavitany fifananana nasional izay tanterahana tany Manakara ny herinandro rasa teo izay nahazoany fahombiazana dia efa miomana sady ihany koa amin'ny fandraisana ny fifaninanana ho tompon-takeran-tany ho an'ny miaramila ny eo anivon'ny miaramila eto Madagasikara izany ekipan'ny Kosfa ity fifaninanana RSPN ity moa izay ho tanterahana amin'ny volana Jona amin'ny taona 2013 sy 2014 ho avy iny ho an'izay taranja kickboxing izay manazava indrindra ny colonel Randrianary Didier izay filohan'ny komity mpitantana izay Kosfa kickboxing eo anivon'ny tafika malagasy izay. Zany raha ohatra hoe ny fizotran'ny championnat de Madagascar taty Manakara dia mba nisy fahatsarana eo amin'ny teknika ny combattant rehetrarehetra tsy akanavaka zany. Mivoatra kokoa zany ny technique de combat ny kickboxer malagasy. Zany koa tsy midika hoe mahafa-po satria ny zavatra miandry atsika zany surtout zahay miaramila dia ny championnat du monde militaire de kickboxing izay atao amin'ny volana juin eto Madagasikara. Io moa amin'ny fanatanjahantena amin'ny éducateur sportif ny tena dia tsy magaga anay ireny zavatra ireny satria spectateur manana ny olona toanany foana. Ny combattant-nay koa nefa dia efa miomana amin'izay adversaire ifanatrika aminy eo dia iny moa fandoa i Gaël Castro sy Toutsu izay marina fa tsy n'importe qui koa Toutsu fa olona ex champion Océan Indien, ex champion Madagascar. Dia ny public tany Manakara moa tsy dia mahafantatra ny Toutsu dia normal ihany izy raha nanantena hoe tonga dia andresy Gaël Castro. Fa ireo combattant-nay ireo zany vao une fois annoncé tamin'ny championnat d'Afrique hoe hanao championnat du monde militaire dia efa niomana zay ara-batana ara-technique. Ho an'ny Kosfa manokana zany dia tsy maintsy constituer ny équipe nationale militaire zay, équipe nationale militaire de kickboxing dia tsy maintsy manao visite, manao descente any amin'ireo régiment tany amin'ny région rehetrarehetra satria misy miaramila efa fatapatatra ihany arianana misy combattant dia jereny izy ireny raha mbola afaka constituer miditra ao anatin'ny équipe nationale militaire. Raha ny tombatombanay zao dia tsy latsaky ny zato mahery eo ny miaramila afaka manao combattant amin'ity resaka kickboxing aty. Ka reo amanjatondreo, reo combattant amanjatondreo rassemblenay amina toerana anankiray ireo dia sélectionnenay ny bon combattant constituena l'équipe nationale militaire de kickboxing.